Voalohany miarabantsika namana sy tapaka zay manaraka ny resadresaka zay ataontsika eto amin'ny tambazotra serasera Facebook. Tato angambany dia samy natsikaritra ny rehetra fa tena nisy zavatra tena mamoafady zay angambany no azo ilazana azy no niseho teto Mahajanga ville zany. Dia tsinona moa izany fa ny resaka vary zay efa simba efa périmé 50 conteneurs zay niteraka resabe teto amin'ny firenena. Raha teto Mahajanga no niatomboany lasa fiara nasionaly io raha io ho resantsika mahakasika an'izay satria tonga eto Mahajanga amin'izao fotoana zay fampiresantsika moa ny ministra ny fitsarana nanaramaso akaika nio fanapoizana pretanindrazana io. Ho resantsika amin'ny tapany faharoa izay fa ny tapany voalohany kosa dia mahakasika ny raharahany député Kez Ramarson. Hitantsika angambany iny tamin'ny 25 décembre nisy ny fiarabana zay fiarabana nataony tamin'ny andro Noely zay nirahany tamin'ny reo olona vitsivitsy niaraka aminy zay ny nanoratany tato amin'ny page Facebook moa zany hoe miarabantsika rehetra tratry ny Jaojobe tompoko miarabantsika rehetra tratrany Jaojobe tompoko. Tiako tenenina amin'izay zany nisy soratra diso zany zay avy aminy natonga nanteny an'izay zany manamafy an'izay nisy ny fampiresana zay ny fanaovana amin'ny rahalahy satria isany nanao publication koa ny tena koa amin'ireny zavatra ireny satria niparitaka tato amin'ny tambazotra izay antsikana zay moa zany no azo ilazana azy satria fimehezana no natonga ny olona rehetrarehetra zany nanaparitaka azy satria fantatra tsy possible mihitsy olon-dehibe ohatran'ireny anao exprès anao zavatra ohatran'ireny fa faute de clavier ary zay koa moa zany no fifampiresahana rahalahy moa zany tamin'izay fotoanan'izay hoe rahalahy mba mangataka mafana ny publication zay natao koa fa faute de clavier de ok voaray misaotra betsaka zay moa zany namaliako azy de fafaiko zany le publication satria izy tompony moa zany nangataka an'izay dia tsy nazavaiko aminazy koa moa rehefa aveo tsy resaka fanalambaraka koa moa le izy fa fimehezana teny diso izy ny malagasy tsy mba kabary par rapport an'izay teny zay nambaranao zay ihany monsieur le député no itenenako eto zany raha azo atao tsy de tsara loatra ny mampiasa ny fahefana na ny fahefana hoentina koa zany ampitahorana na koa anasazina ny pretandrazana. Hitantsika angamba ny mpanao gazety taorina 2 jours ny publication anao zany atsika niresaka 2 jours aty aorina koa moa zany le olona zany voasambotra tiako tenena nisy fotoana lavabe no nafanao nanazava navery ny telefoninao moa na nisy nangalatra na nisy nanao piratage ny comptenao fa ilay mpanao gazety voasambotra moa taty aorina somary nagaga ihany fa hoe voasambotra fa nanao an'ireny fihetsika zay nilazainao de somary gagagaga ihany nefa ianao ihany no nilaza tamiko fa hoe faute de clavier zany io zavatra io ary na soratra zay soratanao aty amiko koa moa zany be de be koa zany diso ary tsy zay ihany koa tamin'ny 2019 efa nisy koa ny publication zay nataonao koa zany mbola ahitana soratra diso mety clavier marina le izy na mety ndraindray koa tsy fafehezana tsy pelina koa moa zany isany ao anatin'izay ka izay zany no anafarako eto raha azo atao aleo ihany mba alamina am'izay fomba azo anaovana azy io raha io satria hita koa miteraka ihany eo ihany savorovory ny fiarahamonina ihany koa manakara zany chef de région raha ny fahafantarako azy misy fitsarana any fa de nahoana no hoentina Antananarivo hotsarainany ilay mpanao gazety ohatra ny hafahafa ihany zay zavatra izay ka zay no mahatonga miteny eto hoe aza de zatra loatra zany tsika mampiasa ny fitsarana ho lasa zany herim-pamoretana na fitaovana fampitahorana ny pretandrazana. Afatra ihany na monsieur le député satria ny fiarahamonina zany no mila tandrona ianao ihany koa ray aman-dreny io zanaka zay isany ambany fifehezanao. Zay moa zany mahakasika an'iny
fa misy fandraisany any io zavatra io satria lasa fanao am'izao fotoana zay fampiresantsika moa zany ny fampiasana ny fitsarana ho fanatanterana ny caprice-nireo olona ambony olona manambola ihany koa ny olona mahafantatra ihany koa ireo olona ambonireo sy ny namandreo sy ny havandreo teko tenenina zany ny fitsarana tokony avela iasa malalaka anao ny asany tsy mila fanerena tsy mila ihany koa fanaovana kolikoly fa avela izy ireo anao ny asandreo amin'ny tokony ho izy mba azahoana zany vokatra tsara zay moa no nandrasantsika ka eto ny ministra fitsarana am'izao fotoana izao mbola mifandraika amin'ny zavatra ohatran'io satria moa alohany izy resako an'izay resabary zay moa dia mitovitovy amin'le cas teo zany ny zavatra nanjo ahy moa zany tamin'ny fakomaly be iny 3 jours passé zay angambany de somary nanaitra ihany hoe olo-mpanjakana ambony zany zay tafiditra mitera rano vary ty moa zany any amponja izy am'izao de isany nampitaotra anako hoe raha mbola miresaka an'io resabary io anao afaka andro dia anao tsy manana preuve ho antsoiko mihitsy procureur ampanambotra anao zany hoe zany tsy mandalo fa nadihadiana any amin'ny gendarmerie zany ny tenako na ny police pirenena fa tonga de procureur mihitsy noho ny antsoiny tonga de mampiditra ahy any amponja somary taitra ihany moa ny tenako nahazo an'izay de gaga zao hoe fa hoana za nefa mahafantatra fa izy poste 10 amin'ny orara io izy no mpirakiraka tamin'ny orara io de gaga moa zao de niteny am'le olona hoe mba ameonareo anahy koa le numéro ny olona ambony ao amin'ny gouvernorat io mba antsoiko izy fa somary hafahafa zany teniny zany fa aseoko azy koa fa tsy resaka gadra mihitsy no atahorako satria za tsy tafiditra amin'ny aferany vary io ary tsy nahazo naraikapoka amin'io ary tsy petsapetsa ray niaraka amindreo amin'ny orara io fa meo anao numéro ny olona io fa iantso azy ao nazoko moa le numéro nantsoiko fa tsy azoko satria saika nantona azy iteny azy mba moramora ihany amin'le fiteny zay atao satria io fitsarana io tsy anao irery fa io ho an'ny malagasy rehetra ary ny olona rehetrarehetra koa afaka tsaraina ihany koa arakaraky ny fahadisoana zay vitany zay nataony ka tsy tokony hoe rehefa akaiky ny gouverneur anao piasa ao amin'ny gouvernorat anao ambony ka de ampitaotra ampiretan-drazana mitovitovy am'izay za koa mba tsy ololopona ihany koa mba mahafantatra olona koa mba fanta-bahoaka ihany koa fa tsy zavatra ohatran'izany no nafantarany ahy fa za matoa mijoro de tsy ho amin'ny tombotsoako mihitsiny fa amin'ny tombotsoa ny mpiretan-drazana ka izay moa zany mifandraika am'izay ihany tsy tokony isan'izany amin'ny fitsarana zany hoe fitsarana io tareo procureur mihitsy zany no irere any izy styavany anaovana an'izay hoe hoantsoiko mihitsy ampiditra anao zany hoe fa fataondreo zany le zavatra efa fanao zany io pratika io ka ny olona rehetrarehetra zay ambony rehetrarehetra zany mieritreritra fa hoe tsy mety gadraina izy raha mbola fitondrana zao fitondrana zao mijoro de rehefa kamandreo ao anatin'ny fitondrana de manao zay tiana atao zay moa zany mahakasika an'iny fa eto moa zany ministra fitsarana isorana ny fitondram-panjakana zay aloha ny zavatra lazaiko eto fiovana zany zay fiovana zay zany vaovao zay aboaka ny gazety inona moa ty basivava official zany am'izao maraina zao hoe manampahefana iray ao Mahajanga no nanindry ny mpanao gazety tao Mahajanga mba tsy amoana ny interview nataony zandary zany hoe zany zay moa zany natonga ny mpanao gazety eto Mahajanga za moa somary sadaikatra ihany hoe tsy nisy hainao manjery chaîne télévision na anankiray zany eto Mahajanga namoaka an'io nanray de gaga za moa ary tena ny teny mafy za hoe tena tsy kombakomba ray ianareo miaraka am'ireo olona zay namoaka an'ireo entanareo zay napiditra tao ao anatin'ny magasin an'izao fanapoizana ny mpiretan-drazana zao alohan'ny paritaka any amin'ny faritra hafa eto Mahajanga no resako satria eto ny voany io de zay natonga somary entitra kay zany nisy tsindry tao nisy menace tao de zay zavatra izay zany somary mahagaga ihany ho hita eo moa zany ny ainao manjery eto Mahajanga na asahy anao interdiction d'antenne koa ho an'ireo tompon'andraikitra voakasika ireo misy député maromaro izy tao nisy ireo nangataka inona moa ty zany famindrana an'io entana io moa zany nefa nilazaiko teo préfet ny Mahajanga no voalohany larany am'izany de ny député ny Mahajanga voalohany député Nina député ny Soalala Naina tafiditra ao anatin'izany
tafiditra ao anatin'izany koa gouverneur Mokhtar Salimo, ny PDC ny Mahajanga koa moa zany tonga nirina izay, ny député ny Majunga 2 tafiditra ao anatin'izany rehetra izany. Ka tiako tenenina zany reo satria zaho zay miresaka aminareo eto dia tratra l'interdiction d'antenne no tsy fiarako amin'ny fanjakana zany voalohany zany mpanao politika ary hitanareo angambany anisan'ny mpamakafaka aty amin'ny faritany Mahajanga. Eto ny Mahajanga ville moa zany tena marimarina kokoa rehefa tsy nitovy hevitra satria io aferana vary io zany mampanahy an'izy mianakavy. Izy io hitantsika le anarana antononiko reny no namoaka an'io avy any nandeha nametraka azy any amin'ny magasin. Somary ovakiko moa zany io laharana io. Tiako tenena fotsiny ianareo responsable nenao manjery eto Mahajanga zany mba ho hitako koa zany satria nareo niteny rehefa nisy ny mpanao gazety vitsivitsy zay ndray cadre tato dia niteneniko hoe tsy mety ny zavatra ataonareo satria ny asa sozy ataoko dia manampy ny mpiarabelona mamelona ny vahoaka malagasy tsy tokony ho ambanina ho atsatsoina. Zay fitenenako an'izay no nampirahina anareo ho izy anareo hoe rehefa mikitika mpanao gazety ray roa zany anao dia zay rehetrarehetra manao tambabe aminao tsy ampikakatra anao amin'ny anao manjery eto Mahajanga. Isorako anareo amin'izay fa tena manana firaisankina anareo, firaisankina hoy aho satria mpanome aina ny asako no ny asako zay nitsikarainareo no nitenenako dia nirahina ianareo. Ilaina zay, ilaina firaisankina. Dia iandry anareo koa zany zahay zao. Iandry anareo zany zahay amin'izao fotoana izao irahina koa venareo amin'ireo tompona andraikitra zay nampitahotra anareo tsy hampiakatra andreo amin'ny anao manjerinareo. Zay koa zany nandrasanareo satria reo olona reo zany dia mpamono olona, reo olona reo zany mpamosavy, mpanapoizina ny pretanindrazana dia nefa niarovanareo. Matoa nareo tsy niteny no nitahotra niarovanareo. Eto mbola tsy nisy manam-pahefana indray na vita nampigadra mpanao gazety rehefa manao tsy mety, fa au contraire izy miala amin'ny toerany zay misy azy. Ampahafantarina vahoaka zany fa fahavalom-pirenena ny olona manapoizina ny pretanindrazana. Nefa tsy nanao an'izany ianareo, fanangina anareo, ny fangina anareo tompoko dia mitovy amin'ny mpiray tsy kombakomba ianareo. Zay zany tena marina kokoa amin'ny raharaha ity. Fa maninona zao tsy mpanao gazety nampitahorina gadra na vita ny teny aiza ny afaran'olona zay nampitahotra ana any amponja izy amin'izao. Tiako tenenina io fanjakana io tsy ho corrompu mandrakizay. Ny fiovana no andrasantsika tonga eto moa anao Andriamatoa ministra Rabaina ary zava-dehibe satria anisan'ny nanao antsoavo zahay amin'ny fotoaram-panjakana ary tena nanonako ny anaran'ny filoha mba jereo satria reo olona voatotononareo dia olonao, olona mpiaradia aminao, mangala baraka anao, manambany anao. Zay ngambany no azo ilazana azy satria ny filoham-pirenena tsy voatery ho ratsy aby ny zavatra ataony na tsy mety ny zavatra atao filoham-pirenena rehetrarehetra fa ny olona zay miaradia aminao rehefa manao zavatra tsy mety dia tsy maintsy filoham-pirenena ihany no voatontonona satria ny filoham-pirenena ihany koa no manaika an'ireo olo reo ho mpiaradia aminy. Karaha misy raha ny zavatra tsy mety anjarantsika no mampahalala an'izany indrindra fa ny ainao manjery mampahafantatra an'izany manao ny fanadihadiana mamila ireo preuve rehetrarehetra manamarina fa tena nisy io fandikan-dalàna io crime io dia izy no mamoaka an'izany. Ohatran'izay zany ny fomba fisainana fa tsy nisy moa zay zavatra izay raha araky ny gazety vao basivava vao publier vao teo moa zany reo influenceur avy Antananarivo isorako andreo tena tsy nanadino anay eto Mahajanga ary nanampy betsaka koa amin'izao fahalalana ny zavatra misy zany makasika an'io vary io. Fa raha teto Mahajanga zao information ray foana no nazoko teto nefa avy any Antananarivo be dia be ka isorako anareo namana moa zany amin'izay. Zao no voasoratra amin'ny gazety hoe manam-pahefana iray ao Mahajanga no nanindry ny mpanao gazety atao Mahajanga mba tsy hamoahana ny interview nataony zandary. Zany hoe zany ny gendarmerie zany mahafantatra ny tantara io tsara. Na zao ara manana fanontaniana be dia be napetrako vao maika ny gendarmerie manana information complet zany mahakasika an'io resaka fikasana famotsina fa tsy fikasana moa zany fa famotsina vary maloto mihitsy vary misy poizina ho ampinanina ny vahoaka malagasy indraiky. Tadidio fa nitatitra nataony zandary any nanambara fa efa feno reo camion reo zany feno vary efa voadio. Zany hoe tsy resaka provande zany mihitsy fa fanadiovana vary zany no atao ary resaka business io misy vola mihodinao ary Bianco koa zany tokony hitan'io anamafy tsy ny fitsarana ihany fa ny Bianco koa zany anamafy an'izay
ny paky koa anatin'izay zay tena mila an'izay mangarahara izay mahakasika ny raharaha io toy izako ihany ny soratra tao agnatin'ny lahatsoratra an-gazety maromaro ireo olom-panjakana sy mpiasa-panjakana voakasika amin'ity fikasana hanapoizina ny vahoaka malagasy ity ao Mahajanga zany hoe mazava ho azy zany tsy moramora ty satria resaka sakafo ia resaka fahasalamana aim-bahoaka karariny zany fanjakana raha ohatra ka nalaky ny fandraisana andraikitra raha inoako zany ohatran'izao daholo ny fomba fiasa amin'ireo afera zay tena everina fa mamotika firenena dia miarina malaky ihany ty firenetsika ity toy izako ihany manoloana ny tranga dia nidina tany an-toerana raha matoa ministra ny fitsarana Omaly zany ny resaka mivantana tamin'ny fahitalavim-pirenena nitondra fanazavana mikasika io raharaha io tsy maintsy hanaovana fanadihadiana ary atolotra ny fitsarana faran'izay aingana ireo manam-pahefana rehetra nanao sonia ny taratasy fangatahana fahazahoan-dalana mikasika ireo vaty simba ireo miaraka amin'izay olona rehetra nandray anjara na nelanelana tamin'io raharaha io manomboka androany maraina no hodorana ireo vaty simba ireo araky ny ino ma zay araky ny taritra zany zay nandesiny gazety Basivava officialy Andriamato ministra moa zany nanao an'izay asan'izay sora koa satria fijerena ny aim-bahoaka izay fanapoizina pretendrazana izany araky ny teneniko zay hoe sazy tsy moramora zany miandry an'ireo olona ireo sazy tena tsy azo eritreretina ka eto zany ny namo zany manafatra foana zany aho ny fitsarana zany noa farany zay ngambany azotsika iantsona vonjy raha eto amin'ny firenena rehefa misy zavatra ohatran'io ary ny fitsarana ihany koa no miantoka ny filaminana mety mitandro ny filaminana ny mpitandro filaminana fa ny filaminana dia ny fitsarana ihany koa no isany miahy an'io satria rehefa ataotsika hoe ny olona zay navandoza tsy voasazy dia mikorontana atsika ohatran'izay zany le fomba hitondrako an'le fanazavana zany hoe raha tokony ho izy zany ny olona zay misehoseho matanjaka na misehoseho manambola na misehoseho mafantatra olona ambony reny olona reny dia tokony malemy eo anatria ny fitsarana fa ny olona zay iarany-tsirariny zany nizaniza izy dia ireo no tokony matanjaka eo anolohan'ny fitsarana zay zany ny logika fa ny olana eto dia ireo mpanao politika ireo olona ambony reo sy mpanambola reo zay zatra manao fomba ratsy dia ireo zany no mieritreritra hoe mifehy ny fitsarana araky afaka manao zay teny atao amin'ny fitsarana izay moa zany no itolomantsika mianakavy samy mitakitsika samy mijorotsika mba isiany fahaleovan-tena ny fitsarana fa tsy mety raha ohatra atao fitaovana ampahory na ampitahotra ny pretendrazana ny fitsarana normalement mpandrindra izy mpandamina izy ny tompon'ny filaminana raha fa tsy vita zany io zay mahatonga ny lonolony raha ny fitsarana eto Madagasikara zany manao ny tsirariny dia misy ny lonolony fa rehefa miparitaka ny lonolony dia efa rany miady an-trano ato tsika io mahatonga ny ireny inona moa tia fitsaram-bahoaka reny satria fa lasa tsy matoky ny fitsarana intsony ny pretendrazana hanika zay olona tratra zany na zavatra tsisy misy dikana izy moa ny olona mangalatra vilany mangalatra tsako anankiray tsako roa no doranao no vonoinao tsy mifanaraka izay tsy mitovy zay mahatonga hoe entitra tsika tokony iverena ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana any mandeha zavatra ohatran'izao zany raisiko exemple zaho be deabe ny tsikera ataoko fa tsikera ataoko dia matetika zany misy ihany koa ny fakasitrana ohatran'izao zao makasitraka malaky ny fomba fiasa za matoky tsy verina imenasy anay tsony zany ireo olona zay zatra manao an'izay indrindra moa reo olona voatonontonona tao reo nisy solombavam-bahoaka maro no talazaiko teo ao anatin'ny tiraraha ity namoaka an'io nandeha nampiditra azy ao anatin'ny magazin zany tsy vitavitan'olon-tsotra efa niteneniko taminareo ange ary matony diovina izy io dia fa zay fikasana maloto zay no anatin'io za matoky tsy maintsy misy chiffre ara-bola io fa mbola ho hitatsika mbola ho hentsika ary amin'ny fitsarana io dia tokony ho eo daholo tsika ary mangataka itoizan'ny tiraraha ty za aloha tena anisan'ny zavatra tena manaitra ana anatin'ity ato dia ny resaka fahasalamam-bahoaka aim-bahoaka famonoana io ninona fanazavana atao ary anisan'ny mampalahelo anahy zahay mba isan'ny mizara aina zany mizara rano zany aina zany
namoronana dossier mihitsy natao zay nampigadrananay iny moa zavatra hafa fa talohan'izay efa nisy famoronana dossier ravy am'ireo rairay am'ireo olona voatononareo tiako tenenina zany tsika zany ndraindray tia nangana zavatra hafahafa mihitsy am'ty firenetsika ity zany fomba fisainana tena tsy azonao eritseretina mihitsy ny hoe ny olona anankiray zany ny olona manao mety koa no enjehinao zany ane mampalahelo fa ny olona zay manao tsy mety io no mila hoarovana koa ary ny olona manao tsy mety io ihany koa no dingidrambo io ihany koa no mieritreritra tompony lalàna ary tompon'izao rehetrarehetra zao zay zavatra zay zany tokony fanohitra am'izay no misy ary tsika rehetrarehetra za zany manentana foana ny mpiray-tanorazana ajanoa ny culte de personnalité io fiarovanao olona anankiray ninninona ny fahadesoany ataony dia arovanao foana le olona aza miaro ny fihetsika tsy mety tsika fa aoka ny zavatra tsy mety zany ho tenenitsika tsy mety io nizaniza io na havanao na namanao dia ohatran'izay fa raha tsika mavita manao an'izay miova foana io toetsaitsika ho tonga zao 2024 mirary tsika vita fety sambatra ilamina ny fety tsy isy olona aratra ho faty koa zany amin'ny fety zay atretsika tia fa nena zany manaingatsika rehetrarehetra mpiray-tanorazana mba ho tonga saina am'izay tsika mba tena hiatrika fiovana hiatrika fanovana tsika am'ty firenenantsika ity dia amin'ny alalan'ny fahasahiantsika mijoro ny rehetrarehetra raha samy masahy mijoro tsika tonga io satria za zany ny expérience hitako foana zaraiko aminareo nanoana candidat zao teo latsaka filoam-pirenena ary akaiky an'io candidat io tsy mahafantatra ianareo teo zany za mahita tsy ny resaka rehetrarehetra tsy ny zavatra mandeha ambany aty rehetrarehetra tonga am'le filoam-pirenena ao misy mpitatraka ao misy olona mpangalatra ao misy olona mpandainga ao misy olo tsy manjary marina ao ary misy olo koa manjary ao zany hoe zany raha tonga am'ireo olona zay tsy manjary reo zany ny information zay hoentinao na tsara izy io tsy tonga any amin'ny filoam-pirenena io raha tsy hoe mandalo am'le olona tsara nefa le olona tsara mety ho vitsy ny filoam-pirenena zany tsy hita zavatra rehetrarehetra mandalo ambany aty tsy hitan'io na fotoana anaovan'ny Facebook zany angambany mety mandalo raha tsy hoe zavatra tsy azo afenina mihitsy ohatran'izay koa reo ministre reo koa tsy ny information rehetrarehetra koa tonga any amindreo ka tsika rehetrarehetra zany zay zavatra zay zany ny fanoanako an'izay filoam-pirenena le olona nilatsaka filoam-pirenena teo zay zany no nahatonga anazy zany nahafantatra hoe ohatran'izao zay fandeha ty raha ty tsy ny resaka rehetrarehetra zany tsy zavatra rehetra nefa misy zavatra tena important fa tsy tonga am'ilay filoam-pirenena dia ohatran'izay koa zany zavatra misy am'izao io zavatra io zany raha tsy niarany nitakitsika ny gazety rehetrarehetra namoaka ny hainao manjery tsy namoaka moa taty fa tany Antananarivo nanao ireo influenceur rehetrarehetra koa mantenana io anatin'izay dia nampiakapeo am'ty raharaha ity izy io ministère nanao réaction tena tsy ela 2 jours fotsiny angambany dia fa io nahitatsika valiny io tiako tenenina zany tsika rehetrarehetra zany any amin'ny faritany rehetrarehetra na ny Antananarivo moa any moa tsy zavatra tsisy fampitahorana zany any mandeha daholo ny zavatra rehetrarehetra rehefa zavatra nataonao tsy maintsy mivoaka any Antananarivo anjaranao manazava an'izay rehefa aveo rehefa tratra an'izay ianao fa tiako tenenina mila zatra an'izay zany tsika manaiky an'izay hoe ny olona ratsy amin'ny fiarahamonina avoay fatapoko ho fatam-pirenena dia miarina io rehefa matahotra ny mpanao ratsy zay le fanovana andrasantsika zay fa tsy mpanao ratsy koa no mila ho tompoina amin'ity firenena ty izy no manao ny zavatra rehetra zay tiany atao amin'ity firenena ty zay zany tsy mety ka ho tonga ny 2024 maranako azy dia samiatsika zany miatrika an'izay tafara tato any niove taloha mbola tsy nisy an'ity resaka Facebook ty ny olona rehetrarehetra dia miaina ao anaty nonoono zao tsika mahafantatra daholo zany ny olona rehetrarehetra misy an'izao koa ary misy an'izao koa mifaritra ohatran'izao eo no eo tonga dia mahita anao zany raha manara-baovao ka zay moa zavatra misy amin'izao fotoana zay fampiresantsika hodorana moa io tsy maintsy ho hitantsika hoe rehefa hodorana koa io may io ary tena tsy misy ao dia engany ny olona rehetrarehetra zay tafiditra amin'ity raharaha ity tsy hisy afabela na olom-boa fidy io hitanay fa fantanay tsara fa nisy olom-bavam-bahoaka any teto dia isan'ny namoaka an'io entana io misy olom-bavam-bahoaka ny solala koa zany anisan'ny namoaka an'io entana io reo olona rehetrarehetra concerné ao anatin'io dia voay be daholo zay nge le izy tsisy olona mifampatokotrony eto hoe voay be aby reo tsisy tsy mahafantatra an'izany ka engany hivoaka ny marina ho fantatra ny marina mahakasika an'io izy ny tena tiany vahoaka ny mahajanga vahoaka malagasy izy ny tena mahavita amin'ny vahoaka izy ny tena marina ny vahoaka ary izy koa ny tena mamosavy vahoaka
mpamita bahoaka reny zavatra ohatran'regny tsara zany mba ho fantatsika mba haizantsika mandinika koa fa tsy mety ty zavatra ty ary mila fanovanaka zay moa zany isorako anareo rehetrarehetra moa zany zay nanoana nankahery tamin'ireny zavatra maro nanjoanay zany na ny figadrana zany na ny fanenjena zany ny zavatra rehetrarehetra zay nataonay tsara moa zany raha misy ny ratsy itia dia fananarana fifandraisana raha misy zavatra zany dia mangataka na ohatra nataony solombavamboaka tany manakara hoe menatra zao am'le publication nataoko satria moa ny teny faute de clavier nambarany dia mba afafao ohatran'izay misy zany fifampiresahana fa tsy voatery hoe fampitsikera lava na ifanenjika koa mpanjaratsika kokoa zany mba misaotra koa mba mandokandoka namatsika mavita zavatra zay le teneniko tao isorana ny ministre ny fitsarana tonga nidina taty ny ministère tonga taty fa ny ministère ny industrie sy ny varotra et de la consommation zany efa nanandefa taratasy hoe doro io resabary io zany tiako tenenina zany efa nanao ny asany koa ministre ny industrialisation fa ny manam-pahefana taminay taty moa zany no nanodina an'izay zavatra zay ho lasa zavatra hafa ka zay moa zany tsika ty moa tantandalana ty aza maneky ampitahorina amitsirariny zany afaka miaro tena koa anao rehefa olona hitanao mampitahotra anao dia mandehana any amin'ny mpitandro filaminana dia manao plainte de réserve raha misy moa zavatra tianao ho tafita zany mahakasika mpitsara mandehana amin'ireo mpitsara mivantana anao mandeha amin'ny procureur mandray olona io tsy fampitahorana zany ary zay nahatonga anazy zany tsy natahotra an'le olona satria nany antony za tsisy zavatra nidirako anatin'io ary zavatra efa miparitaka tsisy tsy mahay io zavatra eo fa ireo mieritreritra hoe zareo manao an'io zavatra maloto ataonao zany tsisy mahafantatra izy io ny vahoaka madinika bien sûr tsy mahay fa ny olona zay mba manana renseignement mahafantatra olona zany mahafantatra foana misy zavatra tsy milaminao ka ohatran'izay aza mety ampitahorina fa rehefa hitanao misy olona misehoseho aminao na mpitandro filaminana io nizaniza zany rehefa olona metraketraka dia mandovondeo ny responsable mivantana fa tsy marina mihitsy ny fanjakana mampirisika olona anao zavatra tsy mety fa noho ny naivité tsika zany mahatonga an'le olona zany na ny hakanosatsika mahatonga an'le olona lasa sahy manao zavatra tsy fanao misy ny fioram-pefy satria tsy misy réaction avy amintsika vahoaka ka zay izy samy mirary atsika rehetrarehetra avita farantaona sambatra ary avita hiatrika koa zany ny taona vaovao zay no izy fa dia misaotra atsika rehetrarehetra mpanaraka enganea samby hotahiny ilay nahary isika rehetrarehetra mankasitraka to